Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny zoma 7 martsa 2024 amin'ny 9 maraina hatramin'ny sabotsy 3 martsa 2024 amin'ny 9 maraina. Mafy hatrany ny rivotra any amin'ny morontsiraka avaratra sy avaratra Tsinananosy noho ny sisan-drahona miaraka amin'ny Gamane. Mafy ny rivotra ka tombanana hatratra 570 hatramin'ny 550 km isan'ora anio 7 martsa hatramin'ny aliny zoma 7 martsa 2024. Mahazo ny fampitandremana amin'ny lokomena amin'ny hamafin'ny rivotra ny eo anelanelany Antsiranana hatrany Manoro, fampitandremana amin'ny loko mavo kosa ny eo anelanelany Analalava hatrany Antsiranana. Itsandan'izay dia hikorotana hatrany ny toetry ny andro any avaratra Tsinananosy Ray Manontolo hatramin'ny Rampitso vokatry ny sisan-drahona miaraka amin'ny Gamane. Ahera araka izany ny ranomasina mety hatratra 2.5 hatramin'ny 3.5 metatra ny haavon'ny onja anio 17 martsa hatramin'ny Rampitso 17 martsa ho an'ny morontsiraka Idiana, Sava, Ambatosoa, Analanjirofo ary Atsinanana. Mahazo ny fampitandremana amin'ny lokomena amin'ny haavon'ny Andrano ny eo anelanelany Antsiranana hatrany Manoro, entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana tanjon'ny bobaomby hatrany amin'ny tanjon'ny Angotsy mety ho betsaka hatrany ny rotsakorana. Ho avy avaratra ny rivotra amin'ny fiandohan'ny Fepitona ka ho 20 hatramin'ny 570 km isan'ora. Ho avy andrefana miandalana izany ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Alonjabena aheriny ranomasina misy alondrano avy atsimo Atsinanana. Tanjon'ny Angotsy hatrany Manoro, anorana matevina amin'ny fiandohan'ny Fepitona fa tombanana hena miandalana kosa manomboka ny zoma alina. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 7 hatramin'ny 570 km isan'ora indraindray. Alonjabena aheriny ranomasina, haavon'ny onja 2 hatramin'ny 3 metatra misy alondrano avy atsimo Atsinanana. Mahanoratra ny Taolaniaro, andrahoana ny Tsitokotoko, ho avy Atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Alonjabeny ranomasina, haavon'ny onja manodidina ny 2 metatra misy alondrano avy atsimo Atsinanana. Taolaniaro hatrany amin'ny tanjon'ny Vohimena, Ibalikany Masoandro, ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 km isan'ora. Alonjabena aheriny ranomasina, haavon'ny onja 2 hatramin'ny 2.5 metatra misy alondrano avy atsimo Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjon'ny Vohimena hatrany amin'ny tanjon'ny Ankabo, Ibalikany Masoandro, ho avy Atsinanana na atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 km isan'ora. Atsimo Mpanonja na Anonjabeny ranomasina, haavon'ny onja 2 hatramin'ny 2 metatra. Tanjon'ny Ankabo hatrany amin'ny tanjon'ny Vilanandro, Ibalikany Masoandro, mety hanorana tandrifin-drahona ny alina ny manamorona ny melaky. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Atsimo Mpanonja ranomasina, haavon'ny onja 8.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjon'ny Vilanandro hatrany Analalava, andrahoana amin'ny Tsitokotoko fa mety ho lalovanorana tandrifin-drahona ny alina. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa amin'ny farany Fepitona ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Atsimo Mpanonja ranomasina, haavon'ny onja 8.5 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjon'ny bobaomby, anorana malefaka, ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 570 km isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny farany Fepitona ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora. Atsimo Mpanonja na Anonjabeny ranomasina, haavon'ny onja 8.5 hatramin'ny 2.5 metatra. Fampitandremana momba ny alondrano. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko maitso 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alondrano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mavo 2 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana amin'ny loko mena efa voakasika ny alondrano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony, hajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Mialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao
ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.